Raha mikasika an'izay fifidianana izay moa dia nizara roa ny efitra nandritra ny fihaonana izay nataon'ny mpanao sy ny sordalana sy ny mpanelanelana iraisam-pirenena tao moa ireo nanoana ny heviny amin'ny tsy tokony alany ny kandidan'izy ireo ary tao kosa ireo nanoana ny tokony ampiarana ny lalàna ary manoana ny fifidianana iarahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisany izany moa Andriamatoa Monja Rondefo izay kandida no sady mpitarika ny antoko monima UAMAD. Ho an'Andriamatoa Monja Rondefo, ny fivoahana amin'ny Kristy dia efa havitan'ny fifidianana eken'izao tontolo izao ary ahazoana fankatoavana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ahatongavana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana dia manoana amin'ny fampiarana ny lalàna ary ny tokony hanofana amin'ny fitsarana manokana momba amin'ny fifidianana ny antoko monima tarihan'Andriamatoa Monja Rondefo. Raha ny position monima moa na ny tenako efa fantatrareo fa hatrany amin'ny voalohany dia efa nilaza fa hoe ny CES dia tsy hoe ambony lalàna fa mampiatra ny lalàna ka zay fampiarana ny lalàna zay dia hitatsika fa misy fiantraikany teo amin'le hoe liste ny candidat zay tsy manaja ny lalàna zany hoe miteraka lay atao hoe suspicion légitime zay zavatra zay satria décision juridique na décision de cour no atao fa tsy hoe apaisement politique tsy manana fahefana andray décision politique ny CES ka ny monima dia mbola manamafy an'izay position an'izay hoe tokony ho récomposena ny CES raha ho averina ny crédibilitény fa raha tamin'ny endriny teo dia tsy misy ny crédibilité ary ny interprétation lalàna koa dia tsy tokony ho interprétation subjective no atao zany hoe raha izany voakasika dia zao ny andikana azy fa rehefa ianao ny voakasika dia zao ny andikana azy ka noho izay anton'izay dia manamafy koa zay ary miombon-kevitra amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena fa hoe izay candidat tsy manara-dalàna dia aoka tsy hosakana amin'ny fandrosoa ny firenentsika. Taorian'ny mpanao sinoa sy ordalana dia ny collectif de candidats no niraisin'ny mpanelanelana iraisam-pirenena fihaonana izay naharitra ora maro ihany koa araka ny taritra voarainy dia miray hevitra ny rotonta ny tokony hanamboarana ny CES ary ny hanatanterahana fifidianana miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Nandritra ny dinga izay nataon'ny collectif de candidats sy ny mpanelanelana iraisam-pirenena ihany koa no nilazan'ny JIC fa tsy maintsy ampiarina ny sazy raha mbola misy ny fisirizirin'ny candidat voakasika fa sakana amin'ny fanatanterahana fifidianana. Tsy fahafahana mivoaka ivelan'i Madagasikara fa nagiazana amin'ny fananana no anisan'ny sazy ampiarin'ny iraisam-pirenena ao anatin'izany ary nanamafy ihany koa ny collectif de candidats fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana tsy miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena.